tadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filozato, akemofolo. Avy mamonta taraiko zavatra. Ina tantarainy Joanna na? Avy mihitsy aloha aty akaikaika aty. Ary fa maninona mibitsibitsika? Ka tsy azo atao hoe ny olona hafa ilay iziko. Ka raha tsy azo atao hoe ny olona hafa dia tena mila henoko ve? Ieko, mamore indray ve ny tsy araka eo? Fa inona aloha ilay tantarainy Joanna amiko e? Momba ny pastera. Zavatra tsara ve zao tantarainy Joanna zao sa zavatra manahoana? Le izy aloha tsy tsara fa ahoana? Fa teneniko mamoa e. Inona ndray zao zavatra zao hoe manino ny pastera? Ka i pastera hoana ny manodikodim-bola. Hitako ny tenenina moramora ohatr'izany. Inona ndray zany resaka izany e? Ka zany ny malaza aniko. Dia tena manana pirofo an'izany mihitsy ve zao i Joanna kely? Fa ny olona rehetra nefa resadresaka an'izany e. Zany ny antsoina hoe fanendrikendrea. Rehefa tsy misy pirofo le zavatra dia tsy mila tantaraina akory. Rehefa be dia be ary ny olona mifampiresaka momba an'izany. Na mifampiresaka ara zay ny mahatonga an'le ny devoly ange te anakorotana hatrany. Fantatro tsara pastera. Ary efa henoko ary izay resaka izay fa za tsy miteniteny an'izany satria fantatro hoe tsy marina le izy fa misy vavany tsy ity rehetrarehetra ity fa ity nge Joanna. Ndi ity moa adala sa endry. Za endry ka. Ka le ataondringe mampiseho fahadalana e. Fa mampiseho fahadalana ahoana za ary tonga saina tsara ko manam-pahendrena zany. Ka izao, ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika eo amin'ny ohabolanao. Ndao aloha jereo. Aiza amin'ny Baiboly, jereo kely azafady. Ty resaka mifampitantara zavatra ty, jereo aloha ohabolana 10 ary amin'ny 15 arivo eny misy an'izay teny izay. Le tapany faharoa ihany ny vakindry. Ary, ohabolana 10 tapany faharoa amin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy, ary izay mampielendrikendrika dia adala. Hitandry! Naninona zao ndry teo? Tena gaiky. Ifonana amin'ny tompo zany. Zay mampielendrikendrika dia adala. Motsy zany ny mahatonga ny fiangonana maro simba, mahatonga ny fikambanana, mahatonga tokantrano potika. Satria ahoana hoe ohabolana 17 izay mampielendrikendrika dia adala. Aleo tsisy anaiky ho atao adala. Fa ay tena adalana mihitsy no mampiely zavatra. Le izy koa na mety hoe misy manana pirofo an'izany ara ny olona etseroa, tena tsy fahendrena mihitsy ny mitantara zavatra tsy tsara amin'ny olona hafa. Raha manana olana dia atonina le olana nanana olana fa tsy hoe andeha ho tantaraina satria ahoana ny ohabolana 17 ary izay mampielendrikendrika dia adala. Zay le izy mampielendrikendrika dia adala. Ka andao hitandremantsika tsara e. Indrindra koa fa mpanompon'Andriamanitra no kitikitiana ohatr'izany mba sy ho fatahorana an'Andriamanitra rehefa zava-matahotra ny azony tanan'Andriamanitra velona. Zay mampielendrikendrika dia adala. Aiza misy ny tenitsika? Ohabolana 10 tapany farany. Zay le teny, zay mampielendrikendrika dia adala. Andao raisitsika ilay masotsivana anankitelo Joanna amin'ny zavatra tantaraintsika. Mila hoe marina le izy mila hoe ilaina le izy ary tsara le izy. Rehefa ny ray amin'ireo nefa tsy tanteraka dia apetra ho any fa tsy mila tantaraina izany. Tsy aloha mitantara zavatra hafa maman. Ela mitantara vaovao mahafaly. Zany mihitsy. Ahoana le teny ary ohabolana 17 tapany faharoa ary izay mampielendrikendrika dia adala. Tandremo ary mba tsy ho lasa adala tsika fa zay mampielendrikendrika
dia adala. Ombay mitajiji. Ataompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo ny zato, 20 ambin'ny folo.